Falendray merabantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity izay mbola omen'ny Tompo atsika tsiraray avy manona ny fiadanan'ny Tompo amintsika izay manatrika eto sy mety manatraka manaraka ihany koa amin'ny alalan'ny tambazotra maro isan-karazany. Ifampizarana ny afatry ny Tompo indray tsika androany dia mino fa efa voaomana izay fitarian'izay ny fonao sy ny fanahinao. Amen. Dia andaontsika hijery ny epistiliny Tesalonianina voalohany amin'ity andro anio ity. Tesalonianina voalohany dia jerentsika ny toko 5. Tesalonianina voalohany toko 5 ary vaketsika ny andeny voalohany katramin'ny 9. Tesalonianina toko 5, Tesalonianina voalohany toko 5 andeny voalohany katramin'ny 9 dia toy izao no vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana ry rahalahy dia tsy misy tokony ho soratako aminareo satria ianareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny Tompo. Raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fehizay dia anjo azy tampoka amin'ny fandringanana toy ny fararian'ny vehivavy raha miteraka ka tsy afa mandositra mihitsy izy. Fa ianareo ry rahalahy tsy ao amin'ny maizina mba hatratranareo toy ny mpangalatra izany andro izany. Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro. Tsy an'ny alina na ny maizina isika. Ka dia aza matory toy ny sasany isika fa ka hiambina ka ho ny tena. Fa izay matory dia matory amin'ny alina ary izay mamo dia mamo amin'ny alina. Fa satria ny andro isika dia aoka ho ny tena ka hitafinoana sy fitiavana ho fiarovan-tratra ary fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Amen. Iresaka kely isika anio an'izao afatra izay omeny Paoly izao fampatsiahivana ny amin'ny fiavian'ny Tompo satria rehefa mandrosondroso ny fotoana dia isika olombelona ny zavatra hitako ao anatin'ilay tontolo ary anisan'ny manamarina ny teny hoe nahoana moa no ilaina ny manana ankonana ara-panahy, manana assemblée, manana fiarahamonina, manana olona ifampitantana, manana olona ifampitondra aminao. Dia satria ny antony dia tsotra be isika olombelona rehefa mahazo zavatra amin'ny voalohany dia mafana isika, mirehatritsika. Dia amin'iny voalohany iny ohatrany hoe ianao sy Jesosy rery dia ampy. Ohatrany hoe ianao ihany mivavaka ako mafana ara-panahy ako mamaky baiboly mihaino toriteny ako eniko tsara mihitsy hoe ampy izay sy Jesosy. Fa le etantsika tsy ohatran'izay foana. Fa ny etantsika misy vanim-potoana mirehitra, misy vanim-potoana mangatsiatsika. Ary raha amin'ny vanim-potoana mangatsiatsika ianao no mandeha rery dia miletika io finoanao io. Fa raha fotoana mangatsiatsika ianao kosa no manana olona manodidina anao dia ireo olona manodidina anao ireo ny anangana anao indray. Dia hitatana anao, amerina anao amin'ny hafanana indray. Azonao ilay izy. Fa raha ao anatin'ny vanim-potoana mangatsiatsika isika no mandeha irery dia efa akaiky raha fanondranana izay. Izay dia efa azo antoka tanteraka. Fa raha fotoana mangatsiaka kosa isika no misy namana, misy rahalahy dia ireo rahalahy sy anabavy ireo tsy amelanao amin'izao fotsiny ihany. Dia izao ny zavatra izay ambaran'ny saotra masina atao anatin'ity tantara ity hoe ny amin'ny andro sy fotoana ao izy dia tsy misy ny hosoratako aminareo satria fantatrareo marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny Tompo. Dia raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fehizay
dia anjo azy tampoka mifandrianana toy ny farariny vehivavy raha miteraka ka tsy ho afa mandositra mihitsy izy. Ity tapany andin'ny fahatelo ity dia manambara ny olona zao tontolo zao. Ny olona zao tontolo zao izay tsy taitra sy tsy rototra ny amin'izay mety ho famantarana rehetrarehetra. Na inona teneninao amin'ny olona dia rehefa mbola no amafisina ny fony dia tsy mataitra azy zany. Raha miteny ianao hoe misy ady ange, dia zay efa nisy ady ange hatramin'izay. Misy fikorontanana ange eo amin'ny zavaboary, efa nisy hatramin'izay zany. Misy an'izao ange, misy an'izao, mahatsiaro an'ilay tenin'Andriamanitra lazay mipetera hoe mitoetra tsy miova ny zavatra rehetra hatramin'ny fahagola dia tsy taitra ny olona. Mahatsiaro ny tantara tamin'ny andro Noa hoe rehefa niantso Noa hoe ho avy eny iorana io e. Ohatra ny hitako mipôzy le olona hoe foviana moa ny orana ny tsy avy e. Fa ataoko avona io hatramin'izay. Ka ina mataitaitra ngabe ty iogaoga eo ny amin'izay orana ho avy. Sa lasa mety ehoanareo. Fa rehefa tonga ny orana manomboka miakatra, ny miakatra tsy nijanona intsony nandritra ny ray volana, manomboka tery amin'izay ny olona hoe tonga tampoka tahaka ity ambara sotra masiny ity. Ny fandringanana tahaka ny fararian'ny vehivavy raha miteraka ka tsy ho afa mandositra mihitsy izy. Ity zao tontolo zao ity raha lasina bavy amin'ny fotoana izay mbola toa milamina ny zavatra rehetra dia ozy izy hoe tsisy an'izany ho avy eo. Tsisy an'izany. Ary na misy ary ny loza efa nisy teo. Ny tena problema koa moa amin'ny akamaroam-potoana ny zavatra ataon'ny kristianina. Ny kristianina zany taitai bombina be vao misy zavatra anankiray dia eo ary bepafa ho avy Jesosy. Tonga ohatra ny Covid-19 dia eo ripaketintsika rehetrarehetra bepafa ho avy Jesosy. Tapitra ny Covid verina milamina ny zavatra rehetra. Zany ny problemany tamin'ny fiavian'i Jesosy voalohany, satria efa nambara fa hisy mpamonjy ho avy dia nisy marobe sandoka ny seho. Dia noho ny tonga ilay tena izy dia tsy nintsony ny olona. Fa zay tena système mandevolo mihitsy n'izay zavatra iray. Noho ny tonga ilay tena izy dia tsy nintsony olona, tsy resy loatra tsony olona dia tonga tahaka ny fandrika izany zavatra izany ozy izy. Amin'ny fotoana izay hiavian'i Jesosy Kristy dia eo vao fantatry ny olona amin'izay hoe tena ty zany zay vao tena izy amin'izay. Ary za mieritreritra hoe ny fotoana izay fiavian'ny tompo tena araka le filazany azy mihitsy hoe tsisy malala zany oro zany. Fa na le olona le miogaoga be reny ara taitra tampoka hoe way fa to tonga tampoka fa ahoana zany. Zay ny ogaoga tamin'ny septambra tsy tonga izy, tamin'ny desambra tsy tonga izy, tamin'ny mai tsy tonga izy, amin'ny fotoana manginy zay tonga izy. Fa ahoana ary zany zavatra zany? Fa zany ny fiavian'ny tompo. Tonga tahaka ny mpangalatra ozy izy ny androny. Tsy misy famantarana na ina na ina. Fa io lazain'ny sotra masina hoe miadana dia mandry fehizay. Zany hoe ny olona dia avelan'Andriamanitra mihitsy alefaso. Ary ny fiadanana sy ny fandriana fehizay dia mitondra amin'ny torimaso. Zay le toy an'le tantara. Tondra amin'ny torimaso. Mitondra amin'ny fahavarianana. Mitondra amin'ny fahavarianana amin'ny karazan-javatra maro isan-karazany. Ozy isika teo ny resaka hoe mitondra amin'ny fangatsiahana. Tamin'ny voalohany tantaran'ny fiangonana rehefa raikitra amin'ny fanenjehana dia nyrehatra ry zareo. Mafana ny fony. Tsy nanaiky izy. Fa hatramin'ny farany tazomina ny filazantsara. Fa rehefa hitany devoly fa tsy resy atao anaty komba reto dia navelany amin'izay ny peo avy. Zany hoe nasiany fiadanana. Azy enjehana tsony rehefa vela fotsiny amin'izao. Rehefa navelany fotsiny amin'izao nangatsika ho azy dia nivadika ilay fivavahana ny rehatra be teo. Lasa fivavahana mangatsika, lasa fivavaha-panjakana, lasa fombafomba mpivavahana, lasa règle vaovao arahana indray, niverina ho amin'ny fahafatesana indray. Dangereux ny fiadanana, dangereux ny filaminana. Le fiadanana lazaiko eto zany ty ambaran'ny sotra masina ty hoe miadana sy mandry fehizay, fa tsy le fiadanam-poanana antsika amenina. Fa le tsy fisina ininina io nefa io ny tadiavintsika fatratra. Ataovy tena mba misosa tompo. Fa ny misosa re raha lasina bavy dangereux. Dangereux io satria mampatory io. Misy zavatra zay nijereko tao anatin'ity baiboly ity.
tsy manasanao ako akory ny hoe andazy voasoratra fa kosa andinika satria ozy izy na Paoly ary nyresaka an'izany tamin'ny Timothée dinio zay lazaiko fa omeny tompo fahazavan-tsaina ianao tena andinika filazan'ny Paoly anankiray izay tsy nandresy lahatra azy satria nasainy diniako le izy dia tena ny diniako dia ozy aho hoe tia kosa ary Paoly tena hevitra ao manokany ty fa tsy avy amin'ny tompo ty resanao ty zao ny tenin'ny Paoly mivavao ozy izy ho an'ny fanjakana mivavao ho an'ny tany fa raha milamina ny tany dia miadana tsika fa rehefa nilamina tokoa ny tany tsy niadana ny fiangonana fa ny korotana lasa feno karazan-javatra lasa maniry ny aidratsy dia eto le tenin'Andriamanitra zany manambara zavatra tahaka an'izao hoe io fiavian'ny tompo io teny zavatra izay fahavalitsika indrindra amin'ny fiavian'ny tompo dia tsy inona fa ty ambara sotra masina ty fiadanana sy mandry fe izay ny zavatra izay ataony zao tontolo zao amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy dia miadana sy mandry fe izay dia ozy izy manambara eto fa ianareo rahalahy tsy ao amin'ny maizina mba hahatratranareo toy ny mpangalatra izany andro izany ohatr'izao zany le saromeny ny soratra masina lay andro izay iavian'i Jesosy dia andro alina azonao rehefa alina ny andro dia miadana sy mandry fe izay ny olona d'accord hoe matory ny olona tsinona miala sasatra ny olona tsy manao ninina izy makafy torimaso izy makafy fandriana izy fa mandritra ny alina io kosa ny zanak'Andriamanitra izay nandray ny famonjen'i Jesosy Kristy dia ozy izy hoe isika ozy izy tsy mba ao amin'ny maizina dia hatratratsika toy ny mpangalatra izany andro izany zany hoe tsika miaina atao anatin'ny maizina fa tsika tsy ao amin'ny maizina azonao le izy ao amin'ny maizina le toerana hipetrahantsika fa tsika manana jiro manazava amin'ny fiainantsika ary rehefa manana jiro manazava amin'ny fiainantsika isika dia tsy iza fa lay zanak'Andriamanitra dia tsy tiany zasianao atoritory amen any an-danitra fatoritoriana rehefa any ianao azonao tanterahana raha-baky teny mihitsy le tenen'i Davida hoe mampandry ahy ao ambony ahy maintso izy dia mangala sasatra tsara mihitsy hoe mitondra eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy dia rehefa tonga any ianao dia amoron'ny rano fialan-tsasatra keo amin'ny ahy maintso ianao atsokely Davida hoe ty le lazainao fa raha mbola eto ambonin'ny tany isika tsy eto ny fialan-tsasatra fa vao miala sasatra tsika dia akaiky ny fandriganana raha vao miala sasatra tsika dia variana io fanahy io ndraindray tsika mety manontany an'Andriamanitra fa maninona ny misy an'izao anatin'ny fiainana maninona misy fikorontanana fa maninona tsy mety milamina mihitsy nyity zavatra ty fa maninona ny misy ohatran'izao foana dia androan'ny valiny satria tsika tsy han'ny aizana tsy tian'Andriamanitra tsika atoritory tsy tian'Andriamanitra ianao varim-bahariana fa rehefa matoritory rehefa mandeha tsara nge fiainantsika io varim-bahariana isika rehefa miditra nge vola lozantsika manisa vola rehefa salama tsara nge ka miditra ihany koa vola dia lozantsika mividy an'izao karazan-javatra tsy nanananatr'izay zao izay tena sahirana be tambola kely zay nijery tele tany an-tranon'olona dia ambaravarakely mijery tele dia voaroka rehefa narary mihitsy nyfoko tsy hitatiko mihitsy n'izany zao lehibe zao aza tsy mitsitsitsy mihitsy fa tonga dia 75 pouce ny ataoko anatin'ny trano anaovako vengeance an'le tambola kely ary sendra hitako le nandroka taloha iny etiko atao trano mihitsy ny io izy io zao le télé noir et blanc kely iny no nangalana rony taminay tamin'izay mbola kely le kapohana isaky ny mihetsika io ny anay zao sady fisaka be mihitsy fa zany zavatra zany mitondra ny fatoriana rehefa milamina mandry fe izay dia mitondra mitoromaso nefa tsy an'ny maizina isika tsy natao atory isika eto amin'izao tontolo izao tsy natao atory isika fa natao hiambina isika ary rehefa natao hiambina isika dia zao ny zavatra izay tiany sotra masina sy fampitatana ny sotra masina amintsika ihany koa dia tsy miambina fotsiny ihany fa tena fampitatana mihitsy dia raha vao misy matory dia mifamotsia rahalahy eo any andro isika aloha zao tontolo zao atory inona ny dika le torimasom-panahy ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny laza tantara Jesosy eo Matthieu 4:20 raha tsy diso ako
Zany andro izy tahaka ny tamin'ny andro Noa. Nihinana n'olona, nisotron'olona, napakabadin'olona, navoakapakarina ny olona, fa tonga tampoka zany vanim-potoana izany. Dia taraka izy rehetrarehetra. Nihinana, nisotro, napakabady, navoakapakarina, tonga tampoka zany rehetra. Jerenao etsy andaniny zao tontolo zao, le olona tsy nandre ny fanambaran'Andriamanitra, tsy naharay ny fanambaran'Andriamanitra. Eto ambonin'ny tany ny azy ny filaminana. Azonao le izy. Eto ambonin'ny tany izy mihinana, misotro, pakabady, avoakapakarina. Fa eto ankilany Noa, inona ny ataony Noa? Manamboatra samby fiara izy. Miasa izy. Miasa. Ohatra ny adaly izy. Inona ary ty lahantitra manao samby fiara ity? Inona ary ty fa maninona mandany andro amin'izao zavatra zao? Ary maninona moa izy io tsy vidy fotsiny dia samby vity? Fa maninona mila amboarina? Satria Andriamanitra efa mibaiko anao hoe zao ny alavany ho ampidirana ny biby rehetrarehetra isan'isany. Dia ohatran'izao ny fitoerany dia ato avy ny compartiment dia ty chambre anareo menakavy raha samby vidiana raha nanaraka zay saim-patany fotsiny no ohatrany tsy diso zany. Nandao hividy samby fotsiny dia iny ny ambomboariny eo. Fa sahirana niaraka tamin'ireto biby fiompy matory ianao misy biby lava ny mba fandriny, ianao nitetsy anao compartiment ho anazy eo. Fa nanaraka tsara mihitsy no tsy nanao kamokamo mihitsy izy. Fa tena nanaraka. Zao tontolo zao variana amin'ny karazana kilalao maro isan-karazany. Misy sarisaromeny le pasteur anankiray zay mandeha Noa manamboatra samby zao tontolo zao manao domy. Ny dobla fotsy, dobla enina, kapô. Manao karatra, manao rami, manao beloty, manao zao fialambola rehetrarehetra zao. Fa Noa manamboatra sambo sahirana. Io Baiboly ray manontolo io milaza an'izany zavatra zany daholo. Luka 4:12. Le mpitandrina fananana tsy marina zay mitenenina hoe soroko amin'ny asanao ianao. Dia lasa izy nanomboka niketrika amin'izay, inona no ataoko fa hoe soron'ny tompoko tsy atoritory, tsy ho variana, manana délai raha lasiana bavy. Ny famaranana n'iny tantara iny dia hozy Jesosy ny resaka hoe zanak'izao tontolo zao dia endry lavitra amin'ny karazany no ny zanaka fanjakana. Satana raha lasiana bavy tena kokô be, tena enjana be mihitsy. Fantatrao ny zavatra ambarany Saotra Masina ny amin'ny boky ny Apokalipsy any. Zao tenen'ny Saotra Masina nanomboka tamin'ny fotoana izay niaviany Jesosy Kristy. Dia zao ny filazan'ny Saotra Masina hoe efa akaiko ozy izy ny andron'ny Satana. Dia zany mampatonga azy mihetsika be, nefa mbola 2 taona. Fa tena mihetsika nanomboka tamin'ny andron'i Jesosy. Raha mamaky ianao anatin'ity Baiboly ity manomboka bokin'ny Genesis ka hatramin'ny Malaki. Tsy zany olona demoniaka zany ao. Gasôly ihany nidirany devoly tao. Dia olona vitsivitsy. Fa manomboka Matio, variana ianao fa feno olona demoniaka sy zanak'olona demoniaka ao satria maninona? Fatany fakaiky ny androny. Fa zasa ianao zanak'Andriamanitra efa notoriana ny fiavian'i Jesosy isika. Fa inona zavatra mitranga fa misy zavatra kely. Laza ho azy hoe hoavy no hoe tsy manadino fiarahan'ny vavaka ho fa mitazatazana ny ligne eo foana. Raha lasiana bavy malala zany atao hoe matory. Tsy amin'ny alina isika. Raha matoritory fiainam-panahinao sy fiainam-bavaka ao, zao afatra lazaiko anao zao dia ilazana aminao, fa tsy amin'ny alina isika. Tsy ho avy amintsika tampoka izany andro zany, fa rehefa ho avy Jesosy Kristy eny amin'ny rahalanitra zao tontolo zao hitomany fa tsika hitsinjaka, hifaly, hiravoravo. Fa tsy mba ho anisan'izany isika raha variana fotsiny eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ary zay le ambara Saotra Masina eto, ianareo tsy amaizina dia atratranareo toy ny mpangalatra zany andro zany, fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava. Amen. Sy zanaky ny andro, tsy amin'ny alina na ny maizintsika, ka dia aza matory toy ny sasany, fa aoka hiambina dia mao ny teny. Ny atao hoe miambina dia any boky Luka indray izy dia manambara zavatra tahaka izao. Ny atao hoe miambina, aoka isikina ny valahanareo dia hirehitra ny jironareo. Zay ny atao hoe miambina. Ny atao hoe miambina tsy hoe tonga fotsiny présence fotsiny ao anatina fitoam-bavaka. Antsika tsy misy miala eo ka. Tsy miala ianao fa mifonao aiza. Azonao le izy. Tsy miala ianao fa sainao aiza.
tsy miala ianao fa manahoana firehetana ny anatinao fa tsika tsy ilaina fotsiny tonga présent fa tsara be zay fa androany Andriamanitra mamerina atsika amin'ny laoniny mihitsy hoe présence oui fa tsy zay rehetra présent ny ampianarana ny afaka examen marina sady diso fa ny afaka examen sy mahay ao anatin'ny fianarana dia iza le olona miambina dia le olona miaritory meza mpianatra reny zany ny bossiste meza ny zalahy fa rehefa tonga ny examen mahazo mendra izy hoe zany ny bossiste zany zalahy tsisy ninona ao tokona mihitsy efa tena mba mioletsy mba miolesy fa ilako lesy terikely eo rangahy ambatorokely fotsiny hoe file 2 - 4 io tena tsy tafavoaka mihitsy satria maninona io le zao tontolo zao tsisy ninona miadana sy mandry fe izay lasa milalao karatra lasa fampiresadresaka manoko resaka etsy sero rehefa tantaraiky teo amina eo feno ankizy mpianatra be deaibe misy sekoly be deaibe mihitsy manodidina anay matsy anankidimy anankenina fa vo tsisy prof ry zalahy eo amin'ny zaridaina ny dinin'ny polisy zaridaina ny farany satria eo foana fa dia eo manoko resaka tsy latsy vavy fa rehefa mandroso amin'izay ny fotoana hitanao amin'izay hoe iza le nanoko resaka dia iza le matotra tsara atao anatin'ny fianarana zany io e rehefa mbola milamima tsisy ninona fa rehefa examen hitanao amin'izay le izy dia takan'izay ihany koa isika le anymaizina le olona tsy mirarazy zavatra mitranga tsy mirarazy eo avy fa mankafy ny anio fotsiny ihany mankafy ny milamina vetivety eo mitady ny filaminana vetivety eo ary androana te hizara amintsika mihitsy ny hoe mety tena hoe mafy ny fiainana atrehantsika mety tena hoe misy karazana problema tena manahirany misy zavatra tena tsy mety mihetsika mihitsy zay ihany koa nandalo an'izany zavatra zany nisy fotoana tena mba nandinika mihitsy ny tena efa hoana ty fiarahana amin'Andriamanitra ty ohatra ny arakaraky ny anompona sy andaniana ho an'le asa fanompoana ohatra vo may tsy mitoko mihitsy fa tena nanisa mihitsy fa nisy vanim-potoana tao anatin'ny fiainanay teo amin'ny 9 taona na 7 taona teo fa reny tantaraiko anareo reny hoe mandeha vakansy ampinoana mbola tsisy nanao an'izany aminareo zay manao an'izany manontany ny vadiko volana me andeha vakansy avetsika nefa iraha malala ny ao anaty posy amin'io oza hoe andehantsika rehefa te andehanao aiza misy ary rehefa zay fotsiny rehefa te andehanao dia mandeha zay fotsiny fa dia tonga tokoa amin'ny fotoana tsy ampozina misy mamelona santsy amin'ny fotoana tsy ampozina misy moyen kely dia lasa dia tafody rehefa avy eo fa nisy fotoana reraka ihany tsy ohatra reraka ihany tompo le vakansy ampinoana ohatra zay zavatra mitranga rehetra tsy maintsy finoana daholo nefa zay mihitsy le ambara sotra masina eto ako tsika hony tena dia tafinoana fitiavana ka Andriamanitra mihitsy mipermettra an'le izy satria manina rehefa milamina nge ianao tsy mindro zany ianao aloha zavany resaka na tsy joro vavolombelona ary ianao zay ny zava-misy rehefa milamina io tsy mindro zany ianao rehefa mbola manambola ianao ka marary sy etany ny dokotera any ohatrina le fanafody alo avy fa rehefa tsisy ny any aposy dia eo le tonga am'le hoe na mino tsisy safidy so fa na mino tsisy hafa ohatrany hoe ho any kavia sa ho any kavia hoaizytsika ho any kavia sa ho any kavia ahoana tsisy tsony nefa zay le fifoasana taitra ny any anaty any tsy afaka matoritory ianao rehefa misy problème ianao ka tsy manana moyen ianao andaminana le problème tsy afaka matoritory ianao rehefa misy problème ianao ka misy olona azonao iconfiena le problème menao any fotsiny dia izy menomanao rehefa tsy mivaly izy menao tsiny rehefa tsy mivaly le izy fa hoana ihany izy ao e nao aty fotsiny fa rehefa tsisy moyen an'izay ianao dia tsy maintsy ianao miatrika le izy mataontsika miatrika zavatra maro isan-karazany raha lasanabavy eto ambonin'ny tany voalohany indrindra satria tsika ao anatin'ny aiziny zao iainantsika zao zany nge fanambarany Isaia efa arivo taona lasa ny aizina manarona ny tany ny espity manarona ny firenena fa soa ihany fa maninona ozy izy aminao ny mpisavony fahazavan'i Jehovah amenina ary ao aminao ny amira-piratany sasa ianao mamirapiratra eny amin'izao tontolo zao fa maninona tsika mitady zavatra tediavintsika nge dia mazava satsy zay fa tsy fantatritsika dia zao raha vao mazava ny tanàny tsisy valerany ianao tsisy valera
tanange varotra jiro any amin'ny tanàna zay misy mazava foany tsisy vidy tsisy mirara ohatra ny adaly tono izy izy ahoana ary zany zavatra zany fa rehefa maizina ny tanàna maty foana mitondra source de lumière ianao be valeur be le zavatra entinao ka tahaka izay azagaga itsika ny amin'ny zavatra zay manjo atsika fa ho anatin'ny aizina isika de jereo fiainam-panahinao fa tsy maintsy foazina foana tsy maintsy mahiratra foana ianao tsy maintsy mandroso foana ianao de zany ny zavatra zay tarita ny tompo atsika ary hitondran'ny tompo atsika ihany koa androany raha misy amintsika sendra matory raha misy amintsika sendra variana raha misy amintsika sendra efa mandeha ho azy fotsiny ny fiainana io sisany de androany Andriamanitra mampatsiatsika hoe isika tsy an'ny aizina zay rehetra matory mifoaza am'izay de aoka ontena inona ny dika le fahononan-tena zay tsy na le etape faharoa teo aoka ozy izy a aoka ozy izy a aizandray re izy teo hoe fa ianareo rehetra de zanaka mazava koa de aza matory tony sasany fa aoka iambina de ozy ateo hoe le atao hoe fiambenana de fisikinana ny atao hoe misikina de zao tsy mandeha tsy mitanjaka zay ny dikany hoe misikina aoka isikina ny valahanareo tsy mitanjaka ianareo inona ny dikany zany tsy mitanjaka tsy mitondra tena ratsy amen tsy rehefa variana ny olona de mitondra tena sasa fotsiny am'izao fa Paoly tena njoro vavolombelona mihitsy amin'ny Korintiana voalohany toko 7:20 zao izy izy miazakazaka ny efizamanina tsy manao kitotoa ary za mamely tontondro ny efa sa tsy mamely rivotra ozy izy fa ahoana siko mafy ty tenako ty homangana tsy resaka famonjena ny resahan'ny Paoly iny fa resaka fahavokarana ndrona de efa nitory tamin'ny sasany aza ozy izy de ho lavina kosa ny tenako melohan'iny izy de manambara ozy izy hoe fa ataoko ozy izy na de efa afaka amin'ny rehetrarehetra za ny tenako de mbola tolotro-mpanompon'izy rehetrarehetra ihany ny tenako so fotoana iaina tsika izao tena fotoana tsy vita fotsiny hoe manompo ianao tsy vita fotsiny hoe manatratra fotoam-bavaka ianao fa mila mahafokatra ianao mila mitondra fokatra ianao na de mitondra olona fotsiny ary ianao tsy hainao mitory-teny de mizara tory-teny PDB ny moyen azo izarana tory-teny PDB ny moyen azo ijoroana vavolombelona PDB ny moyen mba azo hitondrana zay azo entina rehetrarehetra anatona ny Kristy satria maninantsika amin'ny andro jereo tsara le sary a ianareo amin'ny andro efitsika ao anaty alina azonao ve le sary alina le izy fa le toerana misy atsika amin'ny andro mba azonao azy de ohatran' zao sary zay naseho amin'ny baiboly ao anatin'ny tantaran'ny zanak'Israely sy ny Egyptianina rehefa tonga ny loza tsy tadidiko na faefatra na fadimy de zao natsanga Mosesy ny tehany de rehefa natsanga Mosesy ny tehiny de nidina teo Egypta ny atao hoe Aizipito de maizina tanteraka io Egypta io nandritra ny 3 andro tsy hita zay amin'ny rano tsisy ninina fa ao Egypta ihany misy tanàna anankiray atao hoe Gosena izay nisy ny Israely fa ao Gosena mazava ny andro fa ao Egypta maizina ny andro ohatrany hoe maizina manerana amin'ny Madagasikara fa ito tsahamanitra reriny mazava azonao le tantara de ohatran'izay mihitsy le ambarasotra masina ny aizina eto amin'izao tontolo zao ny olona matory daholy fa tsika atao anatin'ilay toerana izay misy atsika de tsy na fa mifanjakany lanitra mena na de eto ambonin'ny tany ary ianao de mifanjakany lanitra tsy aiza fa ao anatinareo ary io fanjakany lanitra ao anatinao io tsy matoritory zany io ary tsy tianao matoritory io ary tsy tiany ianao varimbariny fa tiany ianao isikina de tiany jironao irehetra mandrakarivo de zay le tantara hoe isika tsy amin'ny aizina fa isika de amin'ny andro tsika tsy an'ny maizina fa tsika de an'ny mazava amen de tsy mahazo matory ozy izy tahaka ny sasany fa ako tsika iambina de ako tsika mahony tena inona le mahony tena matory isika rehefa mitady zavatra mihoatra foana fa rehefa mahony tena isika ny olona mahony tena de mahafantatra fa mandalo ihany izy eto amin'ity zao tontolo zao ity de mionona izy ny amin'izay zavatra zay ozy rehefa manome fanoharana hoe rehefa ny olona mandeha vakansa ohatra zao zay vazaha mipetraka ny Frantsa manao vakansa eto Madagasikara de tsy anangona zavatra be dia be mihitsy ny alehany eto fa tsy maintsy mahony tena izy ina ny alehako eto andeha hijery plage de andeha hilomano de andeha hôtely de manao vizity tanàna de zay fotsiny ihany ny alehako eto fa tsy andeha hikaroka zavatra problema be dia be ako hoe ahoana ny fomba anaovako an'ity de ahoana ny fomba anaovako zao de tiako entina daholo ty rehetrarehetra ty
na te hitondra zany ary rehefa tonga ery amin'ny bagazy ery petraka eo zao kilo ihany tsy maintsy avela daholo ny ambiny rehetrarehetra ary ohatr'izany mihitsy nge ty fiainana ho any an-danitra ty ny olona tsy mahony tena fa te hanangona nyty rehetra ty nefa rehefa ho avy tonga eo amin'ny seranam-piaramanidi ny lanitra inona dôly reto tranona nefa ianao la ny andro nanangona n'ireo zavatra ireo ny tady an'ireo zavatra ireo nanao ny fomba rehetrarehetra azona n'ireo zavatra ireo sasenao any andro fa tsy any alina aokatsika ahony tena amen ta mbola toizantsika le vaky teny teo ary amin'ny andiny fa valontsika zao fa fito zay matory de matory amin'ny alina ary zay mamo de mamo amin'ny alina ty mamo ty zany a contraire le fahononantena ok a de fa satria any andro isika de aoka kotsika ahony tena de hitafy finoana sy fitiavana ary fiarovantratra finoana sy fitiavana ho fiarovantratra ary fanantenana ny famonjena ho fiarovan-do tsika mandendeha eto amin'ity zao tontolo izao ity de ozy izy ilay sotra masina milaza mila mahony tena aloha ny zanak'Andriamanitra raha vao tsy mahony tena ianao de matory zay daholo tantara eo raha vao matoritory zany ny fiainam-panahinao de jereo atao anatin'ity sotra masina Tesaloniana 1:5 ity hoe aiza ho aiza le mampatory a le tsy fahononantena ve mampatory a sa le zako mitanjaka ve mampatory a tsy misikina ny valahako sa le jiroko ny tsy mirehatra fa satria ozy izy tsy satria any andro isika de aokatsika ahony tena de tafy finoana sika mandendeha eto amin'ity zao tontolo zao ity eo ampiandrasana ny fiavian' Jesosy de mila mampiasa ny finoantsika foana mifandray ny finoana sy ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-do matoko foana miandro foana miazona n'ilay fanomena atsika manome tombam-bidy an'ilay fanomena atsika ho avy zao mipasoka ny olona tsy mahalala korinina ny dikan'izany mipasoka zany fa ho an'ny olona maro fety ny dikan'izany fa zasenao mahafantatra ny tombam-bidiny zany za mipasoka zany le nifitiananako zany le nifitianana le nanafana ny fahotako zany nanadiovana zany mba tsy ho varimbariny eto amin'izao tontolo zao a raisiko ny famonjena ho fierovan-dohako tsy hanamarinako ny tenako fotsiny hoe za andova ny lanitra fa ho tazomiko io zavatra io tsy hanaoko totoa ako amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra fa raisiko zany ho fiarovan-doha tena ina mitady hanozonozonay eto amin'ity zao tontolo zao ity de tsy avelako ho varimbarina tsy avelako ako hoe mandeha fotsiny amin'izao ny fivavako fa rehefa mivavaka ka efa varimbarina ao anatin'ilay fotoana manaraka fotoam-bavaka fa manomboka mandronjona ny lohako mamaky baiboly zany andininy anankidimy de efa tsy hitako tsony mamandry efatra le maso mila solomaso ary azany ve tsy le solomaso efa te atory nefa taloha mamaky toko anankitelo mbola hoay apio ray fa tsy manino zay taloha mamaky toko 10 ao amin'ny salamo fa mbola tsy olana mihitsy fa rehefa tonga ny fahavarianana rehefa tonga ny fatoriana ny torimasom-panahy mamaky kely ianao de efa namaky an'io nge tsika efa io ka io ohatran'izay fandeha de teko teo tsara mihitsy ny aiza ho aizitsika amin'izao fotoana zao zao fotoan'andro an'izao famoazana zay matory rehetrarehetra tazomy tsara ny famonjenanao zay natonga ny tenin'Andriamanitra nylaza hoe tany mafy zay anananao tazomy dika le hoe tazomy a tsy hoe votsitra fa nidika le hoe tazomy mba hisy valeurany foana eo masonao le izy raha vao tsy hisy valeurany tsony eo masonao le izy fa terena fotsiny sisa de ndana miresaka amin'i Jesosy matory a Jesosy mila foazina zany le iratsika iny foazony foko iain'ny any an-danitra fa tsy mahazo mijanona fotsiny tsika ao anatina état de sommeil raha vao matory ianao tsy maintsy foazina ianao tsy maintsy foazina alay vao rano mangatsika lemony lo ndana mivady hanina isaka misy olona manatona inona ny tokony ataoko fotra zao mangala fotoana ozy ako raha piasa ianao dana manga congé
sakrifie eo amin'iny ny congé ka le congé nge sarotra be vao mahazo azy zay indrindra ny antony angalana azy insista kely ianao za mamila congé ny ray andro tompoko dia le ny ray andro iny alaminao amin'izay tsy misakafo a Jesosy amin'ity ny ray andro ty fa tsy maintsy restauré fanahiko io tsy maintsy rétabli io fanahiko io tsy maintsy mirehitra ny any anatiko any tsy maintsy tsapako ny valeur ny zava-bitanao a Jesosy Kristy fa tsy mety amiko zao matoritory zao tsy maintsy misikina ny valako tsy maintsy mirehitra ny jiroko tsy maintsy velona ndray ny finoko tsy maintsy eniko zany zavatra zany tsy maintsy eniko hoe efa mahony tena ndray any anatiko any fa raha vao mijanona tsika ao anaty torimaso tandindomindoza isika raha voavonjy ianao voavonjy foana fa voavonjy tsy nahavita ninninna tena milazanao alahelinao mandrakizay zany ny olona mitsinjatsinjaka miaraka amin'ny satroboninahitra ianao mba tonga ihany fandre so afa nisy teny aho hoe hoafan'ny alahelo rehetra fa raha zany tena raharaha be mihitsy hoe tena tsisy ninona vanina teny ambonin'ny tany nefa mba nomena finoana tsisy ninona vanina teny ambonin'ny tany nefa mba nomena fotoana tsisy ninona vanina zava-poana nge hiazakazahan'ny olona eo e zava-poana ny fitediavan'ny olona hoe alao mba velona 70 taona 20 izy rehetra amin'io tsy hay mihitsy ny atao inona fa jereo reo olona rehetrarehetra ao amin'ny hôpitaly reo miinsista ho amin'ny fahavelomana daholy fa meko antoka mihitsy ianao 99,9% fa raha tafavoaka eo reo le nataony talohany nidirany teo ihany ny verenany atao fa tsisy ninina vaovao hoe tena za kosa raha voatavavoaka eo ilatsaka filoham-pirenena tsisy manana zany tanjony zany fa iveriny ivarotro zay ny ao an-tsainareo marary efa hialaina izy amin'io fa tena any amin'ny tsena kely ny any ny saina any amin'le asa kely madinika any amin'le ohatran'izao any amin'le ohatran'izao zasy ianao nke zanak'Andriamanitra raha velona isika dia Kristy ny antony havelomantsika ary amokatra ho azy ny ato mbola isitsika kehitriny tapatsinay le pastera zay resako tany amin'ny 10 taona lasa tany hoe zay aresaka tamin'ny alao avelona ndray andro tahaka ny liona toy izay velona 100 taona ohatran'ny voalavo nge velona ela be fa miafina tsisy ninona vita miotokotina ny liona tena mahavita mametraka ny maizy azy mihitsy izy eo amin'ny tontolony Jesosy Kristy velona 3 taona fa 4 miliara ny olombelona mahafantatra azy manerana zao tontolo zao Jesosy mbola malaza no dadabe Noely dia tsy fantatrao zany Jesosy mbola malaza no dadabe Noely Jesosy mbola malaza no n'importe quelle personnalité Paul ny aina teto ambonin'ny tany figadrana alahelo problema ady mafy fa jereo zava-bitany ho an'ny hafa sy ho antsika zasianao manahoana raha vao tsy mifoy isika dia matory raha vao tsy mahony tena isika dia mandalo fotsiny fiainantsika ary tsisy zavatra mampalahelo faharoa ny voalohany dia hoe very any amin'ny fahaverezana mandrakizay fa faharoa mba velona ihany nandray famonjeny Jesosy fa tsy navanina ninninona fa tenio tokotina teny tady sy naso nanao tahaka an'ireo olona miaina ao anatin'ny maizina rehetrarehetra eo ianao ny milaja mazava foana eritrereto zany zavatra any ianao manana mazava fa dia tsisy ninona vanina tovy amin'ilay olona ao maizina ihany na ianao manana mazava dia ianao natory nataonao veilleuse eo andoham-pandrinanao le mazava zay nomenanao nefa le mazava tsy zay mihitsy ny atopisi fa hoe tia mazava ndana miasa ny anao tia ny mazava eto ty fa ataoko eto rehefa mifoa mandaka fandrina foana rehefa le andeha ho any WC iny fa misaotranao nanomeny mazava zao azao tsy mandaka votom-pandrina tsao fa mahita lalako somatsara maka ny WC verina matory ndray ary rehefa aveo tsy ho amin'izany nanomezana antsika mazava raha velontsika mandrakity ny androany dia jereo tsara hoe velona manao inona velona mifo vea velona mahiratra vea velona miaina ao amin'ny andro vea sa mandany crédit omen'ny tompo ah fotsiny dia azalozana mifokofoko fotsiny mandinika an'izany azalozana mitomany fotsiny indre tsy miendrika ary Jesosy zay mihitsy ny teneniny ato hoe ina moa ninaraty ny famonjena ny fanantenana ny famonjena ozy izy ny fierovan-doha mba tsy sy ny fanameloha-tena fotsiny
fa ny ilaina aminao tsy hanamely tena fa hiasa dia hamokatra. Amenna. Ny ampahazava. Amenna. Zany ny ilaina antsika fa tsy velona tsy haninona. Tsika ara tsy mety amintsika izany zavatra zany. Tony tsy haninona mihitsy, misy ratrapo be mihitsy raha vao zay. Raha vao teninina ohatr'izay. Fa mahagaga ao fanjakan'lanitra ohatrany tsy maninona. Tsy haninona fa ohatrany tsy maninona. Rehefa vovony zay zava-dehibe. Tsy izany isika. Amin'ny andro isika. Dao hamokatra. Dao hiasa. Dao hampazava. Esory daholo izay ota matetika mahazo antsika ozy izy ny Hebreo. Esory daholo reny. Aza mialokaloka ambadika famonjeny Jesosy fotsiny hoe Jesosy manadio foko ka Jesosy manasa ny molotro ka. Tsy midika mihitsy zany hoe mitenitenina foana satria Jesosy manasa ny molotro ao. Lalandiso tanteraka zany. Vita le izy dia fona Jesosy araisiko ny rano manadio tana rehetra. Zany atao hoe manadroadro. Tsy matotra mihitsy zany fiarahana amin'ny tompo zany. Dia isaka mihetsika dia iny fahotana iny foana isakariva. Isakariva foana tompo. Foana fahavazavaza tamin'ny anina indray. Tsy voatazoko mihitsy ty foko ity. Dia mamoriporina zavatra ohatratra zafa. Andao tena hiova mihitsy ny fiainantsika dia n'izao. Tsy fantatra hoe roviana io Jesosy io ary izay nisorana azy mihitsy. Fa raha nampahafantarina antsika 25 Desambra izy no avy. Tena milaza anao 24 voanovokovoka daholo. 24. Mety misy ary sasany adiny ray melohan'ilay fotoana zay vao andohalika mihitsy Jesosy ao avy ianao. Bebako ny raha tsy vitako rehetrarehetra. Itory filazantsara ery ambony tafotranoko ery mandra-piavinao ale adiny ray farany. Fa tsy nampahafantarina satria mety ho avy izy. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe mety ho mamatonalina, mety ho manino akoho, mety ho maraina, fa ndrao ho avy tampoka izy dia mahita anareo matory. Variana amin'ny fitediavam-bola, variana amin'ny fitediavana confort, variana amin'ny filaminam-piainana. Rehefa mikorotana amin'ny fiainanao ny zavatra izay asain'ny tompo ataonao tsy mitady filaminana io, fa mampirehitra ny jironao. Amen. Zany ingela izy. Fa nidika ilay fikorontanana tsy hoe ndana lamino. Dana ataovy izay mampilamina azy, vao mainka eo tsy mety. Fa rehefa mikorotana amin'ny fiainanao, ampireheto ny jironao. Dia mijoro tsara ianao, zay ny asako zay. Zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Aza asiana fanahiana ozy izy, fa izy no hiay anareo. Izy no apetra ho aminy fanahinareo rehetra, fa izy no hiay anareo. Fa ny anjaranao dia mino, ny anjaranao dia mazava, ny anjaranao dia tsy matory fa mifo. Zay nataontsika eto amin'ity zao tontolo zao ity. Dia rehefa tanteraka izay, dia fonina tsara ianao ho amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Fa raha vao mbola tsy izay ny tanteraka fa lozanao manao fiainana fotsiny eto amin'izao tontolo zao, dia manao mimi fotsiny isaka mihetsika. Dia tsy mbola vonintsika ny fiavian'i Kristy. Ary indrindra mbola mila zana toetra ny anatsika fa sao dia mbola laza ilay saotra masina vakintsika teo mitovy amin'ilay olo zao tontolo zao ihany. Ilay mbola ilay miadana sy mandro fe izay. Azontsika ilay izy. Ka menao fa ao anatin'izay afatra izay mba mampifoha antsika aloha izay farafaratsy ny tao anatin'izay adiny ray izay. Dia anjaranao amin'izay manohy an'ilay izy hoe Jesosy eo. Rehefa foazinao atao anatin'ny adiny ray. Dia hifoha manomboka ity tapakandro hariva ity. Dia hifoha rapitso lakamisy, dia hifoha rapitso zoma, rafaka pitso zoma. Tsy avelako atoritory tsony ny fanahiko. Hozy izy Davida hoe tsy avelako hiakatra eo ambony fandriko itsony io tongotra io. Tsy avelako hilondolondo tsony ny masoko. Tsy avelako atory ny odimasoko. Fa mila mitady fitoerana ho an'i Jehovah. Zany ihany koa zavatra mila ataontsika eto amin'ity zao tontolo zao ity mba tsy ho variana isika. Fa rehefa mifoha tsara ny masontsika amin'ny fotoana amin'ny fomba tsy takatry ny sainao, dia miravina ho azy tsy ampozina sy tsy eritreretina ireo zavatra mampiasa saina sy mahavariana sy mampitoloko. Sujet de prière etsy ero zay rehetra misy cellule dia hitondrana an'ilay izy daholo. Ny olona mba faly ery mazoto ho vavaka ranona ka hitondra sujet de prière ny alehany ao kaikany. Voaka ny trano andeha hivavaka. Nefa ka hitondra sujet de prière, hitondra sujet de prière. Tsy amialako ianao raha tsy vahanao ty Jesosy. Tsy amialako ianao.
tsy maintsy ho vady manangonana ny verset rehetrarehetra tsy avelako ianao raha tsy tahinao aho zay aloha ny Jakoba lasa indray mijery anankiray ozy izy misaotra masina milaza hoe Andriamanitra tsy amerariny olom-boafidiny fa zay mitaraina amin'ny andro aman'alina ary moa hitarehetrehitra fa izy tsy mitarehetrehitra ianao Jesosy aho hoe problema foana io mampatory reny raha lasanabavy aho fa isika tokony fo amin'izay tonga problema dia hiatrehitra fotsiny tokony foa tonga zavatra sarotra tokony foa marary le zazy inona ny tokony ho atao tokony foa inona ny idirazany amin'ny aretiny zazy ay fotsiny aloka tompo mandamina zay tokony alaminy eo ka tsy miditra ny vola inona ny tokony atao tokony foa anganao zao tsy mahanganao zao matory ozy le vady ao an-trano tsy kopin'ininy lasa dala mihitsy le raha matote ny fanako ny tokony foa dia manatona an Jesosy dia zao Jesosy misy mikotrakotrana be any ivelany aho fa za tsy te hifantoka any amin'izany fa ny fanako tiako ifo ao aminao aloha zao misy mampatahotra be ao misy mpitakotrosa ao misy olona mitondra problema fa tsy tiako hifantoka any amin'izany ny ao anatiko ao fa tiako hifantoka ao aminao zay ny atao amin'ny fo amen ataontsika ifo manomboka zao tsangantsika hivavaka dia resaka amin'ny tompo isika amin'ny zavatra zay namanginy anao androany raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano Gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotomboka